misaotra n'Andriamanitra trano sika riava tafaombona amin'izao herinandro vaovao indray. Alatsinainy fa 1 volana Novambra ho aminareo aneny tompo. Eo ambany masika ny salamo fa 7:30 manomboka eo amin'ny 9:30 hatramin'ny 4:30. Salamo fa 7:30 ny 9:30 hatramin'ny 4:30. Mitsangana ary idera sy anome voninahitra n'Andriamanitra isika. Ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo, ny vavany marina miresaka ny fahendrena ary ny lelany manambara ny rariny. Ny lalàn'Andriamanitra no ao ampony, tsy mba ho solafaka ny diany. Mitsikilo marina ny ratsy fanahy ka mitady hafaty azy. Jehovah tsy afoy azy eo an-tanany, na nameloka azy raha tsarainy izy. Miandrasany Jehovah ka tandremo ny lalany, dia nandratra anao andovan'ny tany izy. Ho faly ahita ny amngorana ny ratsy fanahy ianao. Amen. Hivavaka isika. Tompo, momba ny lalànay ianao, rehefa namoanay maraina ka tsy namelanay tao anatin'ny toromaso sary tsara-pahafatesana, indrindra tsy namela ny fananay atory. Misaotra fa nahatanteraka ny lalànay ho tonga eto tokoa ianao. Tafahoana aminao izahay mpanomponao, ary eo anatrehany voninahitrao sy ny fahamasinanao, dia miariary ny mampony ny hevitra anay, be fimonomononana, tsy tanteraka tamin'ny fanatantera tamin'ny didinao, ary ny vadibadika azy. Tsy natoky anao izahay. Izany no andiananay ampanetretena eo ampototry ny azo fijalian'i Jesoa, ka mangata-pamelana indray. Avao ziorina ty anatinay ny fanainao masina. Atao feno fifaliana sy feno fankasitrahana ao amin'i Jesoa Kristy izahay, satria nomeny aina vaovao. Misaotra Jesoa fa maniraka ny fanahy masina ho amin'ny fiangonana ianao, hanavao ny fiangonana, hampahery indray ny fiangonana amin'ny alalan'ny teninao, hiaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, mba hahatonga azy ho mpandova ao aminao Jesoa. Misaotra tompony amin'izay hiainonao sy hamalinao izany vavaka izany. Amen. Ny karatra Mofonaina riavana dia manolotra antsika ny Deuteronomia 4:4-5 hatramin'ny 5 ho anjara vaky-teny amin'ity an'ity. Deuteronomia 4:4-5 hatramin'ny 5. Vakina amin'ny anaran'ny tompo ny Soratra Masina. Indro efa nampianariko didy sy fitsipika ianareo, arak'izay nandidiny Jehovah Andriamanitra, mba harahanareo any amin'ny tany izay efa hidiranareo ho lovana. Koa tandremo ary ataovy zany, fa izany no fahendrenareo sy ho fanananareo saina eny maso ny firene samihafa, fa andre izany lalàna rehetra zany izy ka nao hoe olona endry sy manan-tsaina tokoa io firenen'io. Fa iza ny firenena, na dia lehibe aza no mba manana Andriamanitra akaiky azy, tahaka an Jehovah Andriamanitra amin'izay rehetra hiantsotsika azy. Ary iza ny firenena, na dia lehibe aza, no mba manana didy sy fitsipika marina, tahaka izao lalàna rehetra izao, izay ataoko eo anatrehanareo anio. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Andriamanitra sy Jesoa Kristy ao amin'ny fanahy masina ane, hitarika antsika ahita ny sitrapony amin'ity maraina ity. Deuteronomia 4:4-5 hatramin'ny 5. Tsara ny mampatsiahy antsika, sady ny anaran'ny boky dia antsoina hoe famerena teny, fa rehefa nentin'Andriamanitra niala tamin'ny fanandevozany Egyptianina araka amin'ny boky ny Exodosy ny zanak'Israely,
dia namakivaky ny tany efitra ary 40 taona namakivakiany izany tany efitra izany. Tonga eo amin'izany fa 40 taona namakivakiana ny tany efitra izany ny zanak'Israely raha miteny izao andala-tsoratra masina vitsivitsy izao i Mosesy. Eo aloha eo dia mario tsara fa nambaran'Andriamanitra tsy isan'izay hiditra ao amin'ny tany Kanana Mosesy noho izay fahadesoana nataony. Kanefa tsy nataony Mosesy hampaninina izany fa nampahereziny kosa, nampatsahiviny indrindra ny zanak'Israely. Hiditra ny tany Kanana ianareo, tandremo ny fitsipika, iaino ny lalàna. Izany no fiainanareo any amin'ny tany holovana. Famerena teny ndra ho adintsika tokoa fa i Jesoa Kristy efa nanafaka antsika, ary amin'izay taona nahafantarana ho an'i Jesoa sao tsy fantatra ao intsony inona no sitrapony tokony iainana, inona no fandaminana tsy maintsy arahana amin'ny maha-olom-baovao anao ao amin'ny Kristy. Iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, araka izao anjara mofonaina antsika izao dia tsy piana ny hoe tsarovy fa fanjakana tandalana ny fanjakan'Andriamanitra misy antsika. Fanjakana tandalana ny fanjakan'Andriamanitra misy antsika. Ka ny fananana ny lalàna no maizy azy ny fiangonana. Ny fananana ny lalàna no maizy azy ny kristianina, no maizy azy ny vahoakan'Andriamanitra. Ny faharoa, ny fianana ny lalàna no mahafahazavana ny fiangonana. Ny fianana ny lalàna no mahafahazavana ny fiangonana. Ary ny fahatelo dia tsarovy fa ny fianana ny lalàna no mahampandova ny fiangonana. Ny fianana ny lalàna no mahampandova ny fiangonana. Iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, tsarovy fa fanjakana tandalana ny fanjakan'Andriamanitra misy antsika. Ny fananana ny lalàna no maizy azy ny fiangonana. Eo amin'ny andininy 5, Mosesy dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, endro efa nampy anarako didy sy fitsipika ianareo arak'izay nandidiny Jehovah Andriamanitra ahy, mba harahanareo any amin'ny tany izay efa hidiranareo holovana. Raha mamaky hatramin'ny 19 moa isika izay efa nivakitsika raha teo dia mahita tokoa fa tsy misy maizy azy ny fiangonana ny zanak'Israely raha tsy teo ilay fitsipika sy lalàna no didin'Andriamanitra mba hiainana. Vao tafavoaka any Egipta ny zanak'Israely dia napetrak'Andriamanitra ny didy sy ny fitsipika mba ho famantarana ny lalan'izy ireo, mba ho fanavahana azy ireo tamin'ny ponina teto amin'izao tontolo izao. Tsy misy tokoa ry havana firenena ka hoe tsy manana izay lalàna iorenany. Marina fa eo amin'ny tantara dia misy izany atao hoe fanjakan'ny baroa teto Madagasikara, ary tena nisy izany. Nisy eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao izany hoe olona barbarianina. Fananana izay fitsipim-piainana ireny. Fitsipim-piainana dia hoe samy manao izay mahafalifaly ny fony. Fitsipim-piainana dia hoe miaina arak'izay fantana izy. Fa ny fiangonana, ny vahoakan'Andriamanitra hatrany am-piandohana, raha ny Genesisy azy dia efa nametran'Andriamanitra fitsipika mazava, tokana sady mora tadidy, aza hinanana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Fa re ny amafy, ny fandikana, ny fandavana, ny tsy fankatoavana dia voasazy ny zanak'Israely, nafahan'Andriamanitra indray, napetrany ny didy 10 dia toy izany hatrany.
efa mandeha moa ny tantara-pamonjena dia voalaza araka ny fampianaran'i Jesoa fa izy tonga anatanteraka ny lalàna. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ny fananantsika ny lalàna no maizy azy ny fiangonana. Misy karazam-piangonana tena manala ny didy folo tsy ofitsim-pianana intsony satria efa afaka ao amin'ny Kristy, zany ny fampianarany. Fa isika fiangonana dia ny hoe afaka toy ny nanafahana ny zanak'Israely tany Egipta ary miaina ny lalàna satria olon'afaka. Ny olon'afaka no nomena ny lalàna fa tsy ny olona mbola teo ambany fanandevozana. Ny olom-bovonjy no homena ny fitsipika sy ny fitondrantena tsara fa tsy ny olona mbola tsy nandray famonjena, izy aza mbola milomano amin'ny fahotana sy ny filibana. Ry havana malala, maizy azy ny fiangonan'Andriamanitra ny fisian'ireo fitsim-pianana samihafa hiantsonantsika mandritra izao volana Novambra izao mba hiainantsika. Fantaro ny didy sy ny fitsipik'Andriamanitra. Izy amintsika ireny maintsy ankijery ny didy folo hoe tany saina vetivety, any amin'ny didy fahafiry ianao no mety hanana kely. Didy voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, didy fahafito ny be matadidy indrindra, aza mijangajanga. Ry havana malala, maizy azy ny fiangonana ny fisian'ireo fitsipika samihafa. Dia ny fananana izany tsy atao fiantonan-damba fotsiny fa hiainana. Hoy ny Hafatra faharoa manao hoe ny fiainana ny lalàna no mahafahazavana ny fiangonana. Ny fiainana ny lalàna no mahafahazavana. Andininy fahaenina dia misy teny mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo: kotandremo ary ataovy zany, fa izany no fahendrenareo sy ho fanananareo, satria fanananareo saina eny maso ny fireneny samihafa, fa andre izany lalàna rehetra izany izy ka na hoe olona endry sy manan-tsaina tokoa io fireneny io. Ny fiainantsika ny lalàna izay nomenantsika ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra no ahatonga antsika ho fahazavana eo amin'ny fireneny samihafa, ho fahazavana eo anivon'izao tontolo izao. Araka ny voalaza teo dia ny lalàna no maizy azy ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tsy lalàna ho tany saina na lalàna atao haingo ny Baiboly amenona takelaka fotsiny zany, fa lalàna natao hiainana. Lalàna natao hiainana. Ino ny lalàna? Tsy apetraka atao anaty Baiboly izy, fa ento sy ampiaro amin'ny fiainantsika andavanandro. Isika mihitsy no anjary hovakin'ny olona hamantarany ny hatsara ny fiainana ao amin'ny Kristy, ny hatsara ny fiainana tandalana ao amin'ny Kristy. Isika mihitsy no toy ny Baiboly mivelatra ka azahoany ny fireneny samihafa mahafantatra ny hoe hafa mihitsy ny olo ny fanjakan'Andriamanitra tandalana, miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tsy akombontsika ao anatin'ny Baiboly ny lalàna fa hiainantsika. Misy fanjakana manana ny lalam-panorenana fa dikainy ankitsirano zany dia tonga mikorotana ny fiainam-bahoaka. Misy firenena mahafantatra tsara ny lalàna fa manao tsinotsinona izany sy ny tolo-kevitry ny mpahay lalàna dia mikoroso ny fiainan'ny firenena. Tsy izany ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy tiantsika hikoroso ny fiainan'ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanjakan'Andriamanitra hiainy ny lalàna, atao voavaky eo amin'ny fiainantsika isan'andro ny didy sy ny fitsipik'Andriamanitra, mba hahafantaran'ny olona fa firenena lehibe sady masina, fanjakana miavaka loatra ny fanjakan'Andriamanitra. Ianao olo ny fanjakan'Andriamanitra, arao sy hiaino ny lalàn'ny fanjakan'Andriamanitra dia ho tonga fahazavana tokoa ianao. Ny fahatelo dia
ilazana amintsika hoe ny fiainana ny lalàna no mahampandova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fiainana ny lalàna no mahampandova ny fanjakan'Andriamanitra. Miveriny amin'ny 5 isika ry havana. Tapany farany dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo mba arainareo any amin'ny tany izay efa hidiranareo ho lovana. Noravahany Hira momba izany ny fandaharana fampovavahana androany. Nanomboka hatrany amin'ny voalohany aty anefitra ny tsara lova Jesoa ny 7:20 ny tandrosoa misy anao no isy ny olonao koa. Ny fiainana ny lalàna no mahatonga antsika handova ny fanjakan'Andriamanitra. Tandremo tsy hoe manaraka ny lalàna mba ho mpandova, fa io ny lalana efa fantatsika dia Jesoa Kristy. Ny lalàna no toy ny arofanina miaro antsika tsy ho lavo, hahatody lalana tsara ho ao amin'ny fandovana ny fiainana mandrakizay. Dia tahaka ny hoe iny Jesoa Kristy lalatsara ny fiangonana, ny W tao mamefy ny lalatsara no fitsipika sy lalàna ahatongavantsika amin'ny tanjona. Iny Jesoa Kristy lalana sy fahamarinana ry fiainana, fa ny didy sy ny fitsipika izay omeny araka ny Soratra Masina no arofanina ho antsika tsy hidarabika indray ny fakapanahy, ahafahantsika manohy ny lalana ho tonga amin'ny tanjony mandrakizay, ilay tany ho lovana. Izany ry havana ilazana hoe ny fiainana ny lalàna no handovana ny mandrakizay. Tsy ny fanatarahantsika ny fitsipika no inona, fa ny fanekentsika hialohavan'i Kristy ilay lalana sy fahamarinana, ary ny fanekentsika hiaina ny fitsipika sy ny didiny. Raha tsy eo Jesoa, tsy misy lalana tongavantsika amin'ny fandovana ny mandrakizay. Raha tsy eo ny lalàna, mety ho very an-dalana isika. Indreo ary havana, ny fitaomanantsika hiaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra tamin'ity maraina ity. Tsarovy fa ny fanjakan'Andriamanitra misy antsika dia fanjakana tandalana. Maizy azy ny fiangonana ny fisian'ireo fitsipika sy didy, manomboka mifototra ara-tsoratra masina sy ireo fandaminana apetraky n'isan'ambaratonga. Maizy azy ny fiangonana izany, tsy fanjakan'ny baroa na samy manao izay mahafalifaly ny fony, ny fanjakan'Andriamanitra, fa misy lalàna mifehy azy. Ny fiainantsika izany lalàna izany mahatonga antsika ho fahazavana eny amin'izao tontolo izao, azakombona ao anatin'ny Baiboly ny lalàna sy ny didy, fa sokafy eo amin'ny fiainanao mba ho vakin'ny olona ka aresy lahatra azy hoe tena firenendehibe ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fiainana ny lalàna no fandovana ny fiainana mandrakizay. Jesoa Kristy no lalana, ary ny lalàna no arofanina tsy hahalavo antsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ka nonina vavaka mangina ao am-potsika, ho setry ny tenin'Andriamanitra sy ho fangatana amin'izay mety manery ny fontsika. Andriamanitra, misaotra fa nampidirinao anatin'ny fanjakanao Andriamanitra, fanjakana tandalana izahay. Ety amin'izao tontolo izao mety misy tsy firarahina izany fandaminana sy lalàna didy sy fitsipika izany, ary indrindra fanaovana tsinotsinona anao Andriamanitra, ilay tompony fahendrena rehetra. Misaotra fa ny fandihananay amin'ny fahazavan'ny lalànao eny amin'izao tontolo izao no famantarana ho an'ny mpiaramonina aminay fa hafa mihitsy ny fanjakanao Andriamanitra, mba handresy lahatra olona maro izay amin'ity anio ity, satria miaina ny toe-panahy araka anao Andriamanitra. Misaotra fa miaro anay ny lalànao sy ny fitsipikao, eo ampanarahana ny Jesoa Kristy handova ny mandrakizay, mba tsy ho lavo ny fakapanahy izahay, mba tsy ho rendriky ny rendrarendra n'izao tontolo izao izahay. Enonao Tompo, ny vavaka nasandratry ny tsirairay momba ny fiainany, fa tianay ny mametraka ny firenena eo am-pelantananao.
ianao koa hijery ny fiangonanao ahatonga azy iaina marina ny toe-panaraka an'Andriamanitra ka ho fanilo ho fahazavana ho fanasina manerana ny tany. Atambatray ny vavaka amin'ny nampianaran'i Jesoa manao hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny eny an-danitra. Meo anay anio izay nasahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay miratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny fahatokiana ny Tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy anareo ny Tompo ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo hamindrafo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Tompo hanome anareo fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.